eo amin'ny tontolo politika kosary dia mba izoran'ny fitoniana sy ny fifidianana dia mba manana anjara toerana goavana ao anatin'izany fanomezana fampitsorakeloka izany sy ny fampiavana-pirenena ny FFM araka nambarany premier ministre lehibe ny gouvernement ary Andriamatoa Jean-Maire Birzika dia ny CSC no mena ny fanapahan-kevitra momba ny fananganana ny FFM. Ela tokoa io zavatra io satria hatrany amin'ny octobre ianao manao hoe tsy fifanarahana za milaza hoe tsy fitovi-kevitra satria arina tokoa fa samy manana ny hevitra fa vito zao ny fifanarahanay mazava ary izay dia mampatsilana mihitsy ireo milaza fa miady zay fanolana zay tsisy an'izany tao fa sarotra ny raharaha sarobidy no zany mila fotoana lava mba handiniana azy tsara anio ariva amin'ny telo dia iona amin'ny conseil des ministres naisany an'izay ilazanay ny fahavonanay sy ny ahazahoana manangana azy ao anatin'ny fotoana na ny fotoana izay nananan'le komity mpisivana teo aloha dia tsy afaka izy an tena mijery ataontsika hoe lalina sy midadasika le tena zavatra voasoratra ao amin'ny lalàna izay misy ireo a toetoetra tena takiana efatra le izy tsy nanana fotoanan'izany misy zareo mijerena io zany no anisany tena mijerena ndraika amin'ity pingana faharoa anatsarana ny fanondrona izay olona ao amin'ny FFM.